Elia. Président. Di tangan. Ya, di tangan na. Awan. Eto zany no araka ny voalazan'Andriamatoa filoha tamintsika teo dia eto ny misy ny faritra avo indrindra amin'ny Tanamasoandro. Ity dia ho toeram-pitsangatsanganana. Mankasitraka Andriamatoa minisitra tamin'ny fandraisana manotrokotroka. Arak'izao hitantsika izao misy totohatra natao avy hatrany dia hiakarana ery amin'ny tampon'ny toerana fitsangatsanganana efa natao eto an-toerana. Fa manodidina n'ity faritra ity zany hoe ohatran'ny hoe ceinture na allée piétonne zany eto ahafahana mandeha tongotra. Tsy hisy fiara hiakatra ety ambony ety fa olona mitsangatsangana tongotra no avy ety. Mbola ao anatin'ny asa moa isika izao dia mbola tsy hitantsika amin'izao fa mbola tsy vita tanteraka ny totohatra fa mbola hisy autobloquant tsara tarehy ho amin'ity lalana ity.
Araky nazavaina hatrany am-boalohany ihany koa amin'ny efa manana drafi-panazariana manokana antsika ato amin'ity tanàna ity dia voafaritra ao anatin'izay ihany koa ny hazo manaingo ny tanàna ka reny hitantsika reny zany toy ny nazavaina tany am-boalohany dia érable sy frêne avokoa manamorona an'ity manaraka an'ity ceinture verte allée piétonne makaty amin'ny point de vue ity dia ilay vaovao vao volena moa ilay vao natao androany dia izay efa taloha efa nataontsika tamin'ny taom-baza. Rehetratsika zao manao essai ana modèle na autobloquant zany hijerentsika ny type ho tazomitsika. Président, s'il vous plaît, Eto moa zany ilay point de vue ny resantsika toerana farany ambony zany hoe raha manao 360 degré dia mahatazana ny tanamasoandro iray manontolo eto amin'ity toerana misy antsika ity ary rehefa tena dégagé ny rahona dia mahatazana ny rovan'i Madagasikara avy ety amin'ity toerana misy antsika ity dia mahatazana ihany koa tsika satria nisy any lalam-baovao eny tompoko manokatra kely tsika. Oui, entre les collines, takona mihitsy nisy zao fa tokony ho hitantsika eny tompoko dia mahatazana ihany koa tsika avy eto ihany koa tsika mahatazana andreo lalana izay efa nataontsika traçage tety moa monsieur le président dia 17 km ny total zany hoe efa hita faritra raha jerentsika avy amin'ny drone na avy eny ambony hoe reny daholo ny lalana principal atao anatin'ny tanàna vaovao Tanamasoandro 17 km ny efa vitantsika traçage efa voafaritra zany efa vita asa efa mazava avy any ambony hoe reo le lalana fa ny lalana atao amin'ny Tanamasoandro moa mazava ho azy tena mihoatra lavitra noizay fa reo le ataontsika hoe voirie principal ary mahatazana ihany koa avy ety ny fahatongavan'ny Vrotte na ny voie rapide ouest izay autoroute hitondra antsika avy any Antananarivo fa avy eo amin'ny Karamaki makaty amin'ny Tanamasoandro 20 minutes miala avy any Karamaki. Eto amin'ity eto amin'ity toerana ity moa zany no asiantsika monument ngeza be efa vita ao ny sary mihoatra hatrany amin'ny 80 mètres zany hoe tena avo dia avo zany misy débat kely fotsiny no atao eo anivon'ny conseil des ministres mikasika an'ilay monument eto
satria io zany mbola misy choix anankiroa. Ny voalohany dia hoe amin'ny malagasy zany dia aloalo afaka hikarana ny hatrany amin'ny farany ambony any zany tena 80 mètres zany goavana be. Dia misy ihany koa choix anankiray fa zay dia ilaina an'ilay débat satria hitanareo zao any Brésil ino moa ny anaran'ilay monument de Corcovado ny Christ Rédempteur zany. Dia manana choix koa zany tsika na atao la croix ngeza be zay manamarika ihany koa ny finoantsika fa io moa zany no débat no atao mazava ho azy tsy maintsy jerevana daholo ny zavatra atao ao anatin'izay zavatra anankiroa zay fa efa ao le izy ny sary efa vita daholo ny plan fa dia ny choix zany sisa no ataontsika ka anisan'ny zavatra ho vita satria alohan'ity farany taona ity zany tsy maintsy efa vita koa zany zay monument goavana be apetratsika eto. Raha tany aloha moa zany ny mpanjanatany no nanao ny reny monument reny, nanao ny anjely mainty nataontsika anjely volamena, zay zany mba monument atsika eto Madagasikara. Akoatr'izay zany tsy misy. Avy eo misy ny Ralaimongo, ny 29 mars reny zany fa mbola ngeza lavitra ny reny zany zavatra ataontsika eto satria nareo manana filoham-pirenena manana vision zay zavatra goavana sy lehibe mametraka tantara dia tena hoe mametraka ny tantaran'ny Madagasikara tsika eo anatin'izay. Ary fitaitsika eo anatin'ny fotoana fohy zany tena hoe matoantsika dia ity androany dia manamarika sady zany fa tena miroso ary roso aingana amin'izay tsika amin'ny famotanany ty tanàna vaovao ty na ny lalana na ny foto-drafitrasa rehetrarehetra toa aty dia ataontsika afainganina farak'izay aingana. Efa taty tamin'ny herinandro ary tena mahafinaritra mihitsy nahita n'ilay trano mora satria tena be dia be ilay trano ao tena betsaka dia mbola anao afaka 10 avo enina reny zany tsika 20 avo enina reny afainganitsika amin'izay ny fanaovana ny asa rehetrarehetra ampatrona ny firenena. Ka ahoana ny fahitanareo an'izao tsy hoe tsara le mahafinaritra zao ny tanàna ety zany tsy ho sahirana tsony isika hoe rehefa any Antananarivo mantsy raha vao avy ny orana dia dibo-drano tondra-drano dia aiza no apetraka fa ity tsisy an'izany, tsisy tondra-drano tsisy ho dibo-drano zany ety na oviana satria plat be ny tany dia tsy misy rano mihitsy zany hiangona amin'ny toerana anankiray io araka io hitanareo io. Zay ny zavatra viana apetratsika araka intsika amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra fa tsy maintsy vitatsika io ary tsy maintsy tanteraka zavatra rehetrarehetra zay ataontsika. Eto ngamba ny asiana fanazavana kely ho an'le lalana sy hoe aiza dia lalana vaovao no miditra dia asia fanazavana kely an'le avenue. Azafady, monsieur le président. Ity tazantsika ity moa zany zao misy ny pylône ngeza be io iny moa le faritra ny Nazata amin'izany nafantarantsika azy dia avy avenue principale zao farany avenue principale iny tazantsika mahitsy be iny dia manjoy an'iny avy hatrany ilay autoroute tsika vaovao zany miditra atao Tanimasoandro avy any Antananarivo dia mamakivaky mahitsy avy any dia mamonjy mahitsy hitantsika iny. Dia cité ministérielle moa zany mazava ho azy zavao kely hoe aiza ny primature aiza ny hitantsika efa hitantsika aloha zany zao le niresahany monsieur le président teo ny maison de la presse zay efa io mandeha ny travaux dia araka ny nazavaina nandritrantsika le miakatra dia amin'ny côté anankiroa ny avenue principale eto ambany eto no misy ny cité ministérielle mamarana azy any amin'ny ilany havanana zany raha avy any amin'ny avenue principale miakatra tsika misy ny ministère des affaires étrangères ary aty amin'ny akavia no misy ny ministère de défense sy ny primature dia amin'ny farany io avenue io raha hitanareo misy rond point lehibe zay
dia ato amin'ny tandrify ato ambany ato zany a no misy ny palais présidentiel fa iny moa mbola ny fampiasana iaraka amin'ny andriamatoa filoha ohatratra ny ahoana ny mety ho paoziny a amin'izay fotoana izay ato ambany ato a io hitantsika malalaka be io a ato zany zao nisy ny quartier des ambassades a dia hisy ihany koa ny parlement dia eo amin'le misy olona maromaro ry ambany ry a eo ny misy ny arena sy ny kianja mitafo a ngeza dia ngeza zay to centre d'affaires moa izy hoe zao ny centre d'affaires zany zao a ary ambonimbony ary akaiky ny fleuve vert zay amboletsika azo a ato ambony le zone résidentielle aty ambonimbony aty centre commercial ny centre commercial zany hoe misy zone efa misy zone maromaro zany eto a voafaritra anaovana centre commercial fa araka voalaza teo hoe anao ohatra ny karazana Champs-Élysées sika ety a dia manamorona ny avenue principale miala ny cité ministérielle dia amin'iny zany tsika alohany a dia efa ahita an'ireo boutique de marque rehetrarehetra zay efa maro ihany koa no nilaza tamintsika fa teo avy eto Madagasikara dia amin'iny zany a no ahitantsika an'ireo boutique maro isan-karazany a ahitantsika an'ireo gratte-ciel zay misy hatramin'ny 30 étages misy implantation eo akaiky ny base ville nandehanantsika teo monsieur le président a efa misy immeuble anankiefatra sahady a manomboka manao fototra ry zareo io androany a immeuble anankiefatra mitovy amin'le Nivato a efa atomboka androany ny amin'le immeuble angamba ny tsara ataontsika somary finition anaty ny zone résidentielle aty moa misy karazany monsieur le président araka ny fampiresahana taminao a dia misy ny ataontsika hoe immeuble tena gama ambony araka izay resan'ny monsieur le président zay misy ny immeuble zay efa fantaran'ny olona anao ihany koa toy ny nataontsika Nivato ary misy a ny ataontsika hoe villa Plantier zany hoe misy moa ny demande dia mamaly manaraka an'izay zany tsika le centre commercial zay araka ny fanontanianao teo ihany koa ankoatrin'le dia manana centre anankitelo hafa lehibe tsika zany hoe miankina amin'le toerana manodidina azy nanaovantsika azy zany hoe manakaiky ny zone administrative zao a dia manana centre commercial tsika manaraka ny avenue principale dia manana centre commercial tsika ary amin'ny fidirana ary amin'ny arena ary dia manana ihany koa tsika ho an'ireo olona zay avy any zany hoe efa voalanjalanja araka ny fampiasana azy moa ny tanàna vaovao araka ny drafitra zay efa napetraka ny araka taminao andriamatoa filoha mahafinaritra dao arytsika anao ny dia Gracias.